toy ny logité atao anatin'ny tapany faharoa isika araky ny efa nambarana taminao talohan'ny dokam-barotra teo dia ny zanam-pandaharana insolite ny ianao ary ny portrait no andeha ho arahantsika ny tantarany Rakotobe Michel ao anatin'ny portrait. Rakotobe Michel archiviste sady pakasary nandritra ny 7 taona no vahintsika ato anatin'ny zanam-pandaharana portrait androany archiviste ary toy ny lasa mpahay tantara mihitsy ankehitriny satria dia lany tsy anjera avokoa ny zava-nitranga rehetra teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny repoblika voalohany hatramin'izao fotoana izao. Nisy ny resadresaka izay niarahany tamin'ny Sonia Andrinirina sy Kasa Mbolamanana. Mirabantsika rehetra ny tokantrano indray ato anatin'ny portrait mazava ho azy no misy atsika amin'izao ariva izao tamin'ity androany ity dia Rakotobe Michel na Rakotobe kely anarana izay efa mety tsy zoviana amintsika mpanao gazety intsony izy no vahintsika ato anatin'ny portrait izarazara amintsika ny mombomba azy satria anisany olona manana maha izy azy sy mampiavaka azy tokoa izy eto amin'ny firenena efa 70 taona izy no nangalana sary ary nanangonana ihany koa ireo tranga sy zavatra rehetra nitranga teto amin'ny firenena nandritra ny repoblika voalohany hatramin'izao repoblika fahaefatra izao saika ananany avokoa ireo sary sy ireo karazana tahirikevitra rehetra ny zava-nitranga teto amin'ny firenena ho arahantsika ny resadresaka sy ny tafatafa izay niarahana taminy tetỳ amin'ny trano fonenany tetỳ Sonerana moa nanatanterahana izany ary ireo tazantsika ato aorianako reto ireo sombiny ihany ireo tamin'ireo karazana arsiva ananany ndeha ho arahana ary resadresaka izay ny fanaovana taminy. Izy no Rakotobe Michel izy avokoa no nanangona sy nitahiry ary nandraikitra ansary ireto fampiratiana tazantsika reto nahagaga ihany na lasa archiviste sy pakasary azy satria mahakasika ny fitantanana ny fianarana nataony teny amin'ny anjerimanontolo. Dia sasany zany mbola mpianatra tamin'izany fa tonga dia manao arsiva tamin'ny 17 taona dia izay natao ilay arsiva. 13 taona Rakotobe no nanomboka naka-sary. Tamin'ny fotoana ihany koa no nahatapa-kevitra azy hitahiry ireo zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena. Fakatsary kely plastika no nampiasainy voalohany izay nanampetsaka azy raha ny fitantarany satria nahazo ny fidiram-bola. Zahako zany nanomboka tamin'ny 17 taona nefa pakasary mbola mpianatra ny collège Rasarama tamin'izany nanomboka tamin'ny 6e hatramin'ny terminal dia nampipetabe tao fiainako mihitsy le fakana sary satria mbola mpianatra dia namako kizikizy vavy daholo dia nafinaritra n'ilay kizikizy vavy zany maka sary dia nasa fidiram-bola ho anahy le maka sary dia za ihany vidiny akanjoko vidy fitaovam-pianarana dia misy fotoana raha manome fanampiana ray aman-dreny ka ataovy tsaratsara ary neny sy dada ny loka lafa laty dia lasa tsaratsara zay vola azoko amin'ilay fakana sary dia lasa voka sao zany nenahy le sary hoe tena nikorona tao anatiko mihitsy le hoe maka sary. 15 taona Rakotobe ankehitriny arsiva manetsiny ary boky mahery ny 500 no hita ato aminy ananany avokoa ny tantara sy rakitsary ny zava-nitranga rehetra teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny repoblika voalohany hatramin'izao. Dia izay mampiavaka na mpanao gazety rehetra za zany tsy fidy hoe ty mpitondro ty tsy mety amiko ty hoe za tsy fidy hoe tsy mety amiko tsy izy zany zala fa tonga dia izay mpitondro eo zany dia tokony anaovanao arsiva daholo dia izay mahatonga na feno mihitsy ny arsiva nanomboka amin'ny repoblika faharoa natomboka teo zany nanomboka nanao photo journalisme zany tamin'ny andro président Ratsiraka dia hatramin'izao tonga dia tsy miraty ananako daholo ny tonom-bahoaka 91 2002 2009 hatramin'ny 2018 farany teo ara aty amiko daholo ny lakilen'izany dia izay le hoe tsy mifidy mihitsy dia nisoako tsy izay tsy mahena angamba na ny sécurité na mémoreko zany na ny sécurité civile dia mahazo tena en sécurité foana na tamin'ny 10 91 reny teny avoloa anisan'ny teny tambariny nisan'le mine reny nanao reportage mafy any tamin'izany ohatra n'izany koa mievoka lakrio amin'ny 13 mesaka 2002 2009 fa tsy miala mihitsy nisy fitahian'Andriamanitra zany dia izay nisorako an'Andriamanitra lehibe fitahian'Andriamanitra natonga na tsy voakasika sy naratra na maty tamin'ireny fa zao mitanao velona zao. Ankoatra ny sarina laina ny ankabeazan'ireto arsiva hita ato amin'ireto dia saika noviany teny Ambojatovo toerana izay tsy maintsy ahitana azy rehefa tsy miasa.
isaka sabotsy salady dia eny foana mandany andro dia rehefa misy tsy miasa kely vita ny reportage comme gazety dia hoe tsisy reportage nefa dia eny boky eny ambozatovo foana dia efa nanandro zareo daholo ny telefoniko dia miteny rakotobe misy arsiva politika anay dia mitelefona dia lasa mijery lasa jeleko fa mety amiko dia rehefa mety amiko dia vidiko 17 taona izao no na arsivista ny Rakotobe toy ny efa lasa pahy tantara mihitsy izy ankehitriny satria lany tsy anjery avokoa ny tantaram-pireneny marina fa ampahany amin'ireo arsiva ihany ireto nasehony tamintsika ireto hitantsika mahita amin'izany fotoana dia jereo voadaty historique reo zany tena tamin'ny culture de presse nahitana an'ireny dia tonga dia complet arsiva izay no nanaovana arsiva ohatrany tena mamenatra tena me fotsiny ara hoe fitahirizako an'ilay arsiva tena menatra satria atramina boritra anaty mba farafara misy anaty aromara maromara misy dia tena menatra ny hoe boritra nefa nge ilay boritra raha hoan'ny voalavo na totozy dia simba satria mila saripady be izy fa tokony izy tokony ame sponsorina na hoe aromara metalika ilay tsara be ilay vy be ireny dia ireny tokony stokeken'ilay boky na ilay gazety fa tsisy fa ilay manampy anahy fa za rery foana mamoaka vola posy dia zay zany dia davako sponsorina zay malala tanana mba afaka anampy fa tantaram-pirenena mbola velona mbola manana heritsaina sy fahazotoana dia tokony ampiana nandaniany vola mankarena nanangonan'ireto arsiva marobe ireto fa mipetona izy izao no nanao fampiratiana azy ireo mikasa ampiranty izany indray ny tenany amin'ny 19 jona ho avy izao ankoatr'io tanjony ihany koa ny ikarakara fampiratiana lehibe anamariana ny 40 taona ny iverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara amin'ny taona 2020 izay angatahiny fanohanana amin'ireo rehetra maniry ny anampy azy dia antony atsika misy ny accident d'aveo tamin'ny ADSila tamin'ny republique voalohany misy accident d'aveo voalohany hitantsika tamin'ny Madagasikara Corée de Madagasikara no page spécial tsy voatery hoe pakasara ianao fa ohatra zany ianao olona tsotra ka manana mividy gazety ianao ka mahafinaritra anao ilay gazety iny dia tehirizy iny dia tezy dia atao Facebook dia fa archiviste ianao zay fa tsy voatery hoe pakasara rehefa mikasika ny tantaram-pirenentsika zany dia zay ilaina fampianarako amin'ny ankizy na ny tanora zany dia tokony izay dia vatomboka hoe zala hoe zany hitarika anazy fa sary moa pakasara anazy dia iny dia vananako 100% iny ny arsiva tsara ananako zany amanetsiny sarotra mandainga dia ny pellicule mbola misy pellicule tamin'izany tanomboka tamin'ny république faharoa hatramin'ny fahatelo misy amanjato mbola tsy voasasany amin'ny 500 pellicule zany mbola tsy voasasa satria mbola tsy manam-bola nasana anazy tsaraka tsony le vola nasana anazy dia mbola eritreretana mpanasana anazy dia amin'ny 20 jona zao zany eritreretana fampirantiana goavana indray toy an'ilay tao amin'ny fikolotseny delaka dia le olona mihitsy ny teny hoe tongavandray ataovindray fampirantiana dia vonona amin'izay dia parazero ny vola pakasary amina gazety mpiseho isan'andro eto Antananarivo izy ankoatra ny maha arsivista azy manambady ary mananjanaka 4 mianadahy Rakotobe efa manana zavikely ihany koa izy izay mikasika ny tantaram-piainana sy ny fomba fiasan'ny Rakotobe Michel ity ivadika zanam-pandarana hafa isika dia ny hoy ianao isan'ny vaovao nisongadina tamin'ny fiandohan'ny herinandro ny fahamaizana tany fanadina faritra aizy eto Madagasikara no ahitana ny fanadina andehary ao arana navalon'ny olona tao anatiny ho ianao faritra aiza no misy ny fanadina tena mbola tsy hitako mihitsy za koa mbola tsy tsara koa tsy tia mipetraka fa manakamba iny faritra vady fa fitovinany misy anazy any Fianarantsoa mety efa ianao mbola tsy fantatro mihitsy tena mbola tsy haiko mihitsy zay vao fantatro zany tena faritra Otomatsiatsa atsimo any Toliara ohatra Fianarantsoa fanadina amin'ny akaikina Ambohimasoa Ranomafana faritra ny faritra Fianarantsoa faritra Matsehatra ambony fanadina faritra Fianarantsoa zany faritra miakandrefana miaka Atsimo-Atsinanana ina Atsimo-Atsinanana akaikina Ranomafana any zany fanadina any Fianarantsoa aty Ambohimasoa dia mihodina dia afaka ny Ranomafana dia fanadina any Fianarantsoa faritra Moromani tena tsy fantako zany any atsimo faritra any Toliara ve zany tena tsy haiko fa zay nga dia avy any fanadina faritra ohatrany Tsikoboko aloha za koa ny tsy mahita ny aty fa atao sady Tsikoboko any Fianarantsoa misy an'izany faritra vady fa fitovinany mety efa renao tsy mbola rehako mbola tsy rehako
faritry Mananjary, Roto Mananjary. Any amin'ny faritany Nisa? Fianaratsoa, Vatovavy Fitovinany. Izay no navalin'ireo olona ary iray ao amin'ireo distrika enina mandrafitra ny faritry Vatovavy Fitovinany i Ifanadina. Any amin'ny faritany Fianaratsoa no misy azy ary any amin'ity distrika ity no ahitana ny valanjavaboarin'ny rano mafana. Izay no mikasika ny Ifanadina amin'ny ankapobeny. Ary ivadika lafim-baovao zanam-pandaharana fizika dia ny Insolite. Ondry ampolony nampidirina sekoly any Izera amin'izao fotoana izao, anton'izay dia iarovana sy amenona ny efitrano-tsekoly izay tsy kantona raha araka ny fanazarana. Ny ena mantsy ny isan'ireo ankizy niditra nianatra tao amin'io sekoly iray io raha araka ny fanazavana hatrany dao arahana ao anatin'ity hafakely ity ary mikasika izay. Mpianatra hafakely ireto hitantsika ho izay ireto. Ondry miisa 20 manso no voaterina ampidirina tato amin'ity sekoly ity. Fomba iray entina anehoana ny tsy fankasitrahana ny fanidiana efitrano-tsekoly ao an-toerana. Tsy ampy mantsy ny isan'ny ankizy, 17 isaky ny efitrano-pianarana ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao, raha toa ka 220 sy 200 no isa tratrariny. Voatery anavoana ny efitra sasany ny tompon'ny sekoly. Na dia misy mpianatra aza ka izao no fomba iray amenona ny efitrano mba tsy hidiana izany. Koa satria tsy maintsy mameno isa dia voatery nampidirinay ho isan'ireo mpianatra eto ireto ondry ireto, efa nisoratra anarana izy ireo. Mana amin'ny fikatona ny efitrano-tsekoly ireo ry iray aman-dreny ary tsy manaiky izany. Antony mahatonga ireo ankizy tsy afa-mianatra moa ny tsy fananany iray aman-dreny ao an-toerana. Amin'ny volana Jolay kosa vao andraisana ny fanampahan-kevitry ny tompony andraikitra na anafoana ny kilasy iray izy ireo na tsy. Ireny no hafakely ary dia mahavariana tokoa ny fomba fanao any amin'ireny toerana ireny. Manana fotoana rizika andao anaraka ny meteo. Mety ho toetr'ny andro voavinavina ho an'ny tontolon'ny alakamisy fa 7 volana Mey no mandeha ho arahintsika ary ny avaratra trano no anomboantsika izany dia ny Dianasy ny any Sava izay ahitantsika orotsakorana tandrifon-drahona saingy isy ihany koa izay orana izay andidina ny 1.30 degré maripana ambondrindra raha toa ka 4.20 degré ny maripana ambandrindra izay voavinavina. Any amin'ny tapany andrefana kosa indray izany hoe any Boeny sy any Sofia Melaky ary Betsiboka dia mandidina ny 13.20 degré aloha ny maripana voavinavina, ananika ny 4.30 degré izany any Boeny sy Sofia any. Isy orana tandrifon-drahona andrasana ihany koa any amin'ny faritry Betsiboka any. Aty amin'ny tapany atsimo dia tahaka izay ihany koa isy ny orana tandrifon-drahona izay andrasana ao Analanjorofo amin'ny ilany atsinanana iny ny ao Alatra Mangoro ihany koa hidina any amin'ny 15 degré ny maripana ambandrindra raha tia Alatra Mangoro aty aty ampovoan-tany aty moa misy azy toy izany dia voakasika izay afidinan'ny maripana izay ihany koa any amin'ny 13.30 degré kosa ny maripana ambondrindra any amin'iny Analanjorofo iny. Eto ampovoan-tany no resantsika teo ary andeha ho jerena ihany koa ary andidina ny 17 degré 1.20 degré eo ny maripana ambandrindra raha ho any Vakinakaratra ny faritra sisa zany hoe Analamanga Bongolava Itasy dia andidina ny 17 degré eo ny maripana ambondrindra voavinavina ihany koa dia andidina ny 7.20 degré ho an'ny Bongolava tsy hihoatry ny 10.20 degré zany ho an'ny eto Analamanga. Isy ny orana tandrifon-drahona izay andrasana ho an'ny Vakinakaratra ary aty Moronmany midina amin'ny Matsiatra Ambony sy io amin'ny Vatovavy Fitovinany ary atsimo atsinanana iny tsika isy ihany koa ny orana tandrifon-drahona izay vinavinaina amin'ireo faritra roa voaloha izay tononoko teo zany hoe Moronmany sy Matsiatra Ambony ary fandimbindo rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa moa izany raha toa ka amambany ihany koa maripana ny Moronmany ihany 1.20 degré zany ny maraina ary ananika ny 4.20 degré rehefa mitato vovona
an'iny tsy oatra ny 30 degré ny maripana amin'ny akabeany ao amin'ny faritan'ny Fianaratsoa ary ambarantsika azy ny any amin'ny faritan'ny Toliara zany hoe Menabe Androy Atsimo Andrefana Anosy izay ifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary hananika ny 4-30 degré kosa ny maripana ambondrindra any amin'ireo faritra ireo amin'ny ora mahery 7 minitra no iposaka masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 12 minitra. Ny fandaharana izay hoarahinao aoriany izao vaovao izao ihany koa dia ny horonan-tsary mitohy Marvel's Runaway saison 2 épisode 5 no arahantsika ary misy ny horonan-tsary ny film moa zany Miaille le Lion Blanc ary ho tohizana amin'ilay hoe Carrie la vengeance izay no fendriky ny toy ny fandaharana eto amin'ny Jumine isika kosa dia mifamotoana indray ho an'ny rapitsoko dia mametraka ny veloma ao mandra-piona indray ary. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny LEJT. Charbon manolotra ho anao ny LEJT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Tiny tena izy rasoir Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna ariary 500 zay lalovany malama. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Fahoana kina tandry mampafotsy andry ohatr' izao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Sanifère, le meilleur.